Manakaiky ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farany taona ny vehivavy no liana amin'ny fanatonana ireny mpanjaitra ireny sy ny kojakoja samihafa ilaina amin'izay tontolon'ny akanjo izay maro azo isafidianana ny karazana didy akanjo azo lazaina hoe fanaraka ny vanim-potoana araka izao fanadihadiana hoentin'ny rakotondrainy eo amin'ny sariny Mamra Soana io izao. Isan'ireo be asa indrindra amin'izao vanim-potoana ny fety izao ireo mpanjaitra sy matiana manokana amin'ny resaka lamaody. Iray volana mialohan'ny fety dia efa manomboka betsaka ireo tonga manantona azy ireo hanao komandon'ny akanjo izay tiana ho zairina ho amin'ny andro fety. Maro karazana ho ibenina izay isan'ny matiana amin'ny resaka zaitra sy lamaody ireo fitafy izay angatahan'ny olona amin'izao fety izao. Tsy voatery hitovy avokoa izy ireny fa samy manana izay manintona azy ireo vehivavy izay tonga maro eny amin'ny benina. Efa tafiditra anaty fety tsika zao dia matetika ny rehetra izay mieritreritra ny akanjo anaovana taom-baovao sy ny krismasy azo lazaina hoe mino angamba fa ny mpanjaitra rehetra dia ohatran'izay daholo. Raha ohatran'ny anay zao nanomboka tany amin'ny volana novambra tany efa nanomboka ny komanda rehetra desambra fevrua dia azo lazaina hoe fenofeno ihany. Raha milafo ny loko angamba ny tena tiako précisena aketo. Matetika zao amin'ny loko rehefa vaninandro fety zao dia matetika ny loko mena foana ny tena safidian'ny olona ao anatin'ny fiakanjoana zany. Karazana akanjo maro karazana vely izay sarotra tsy voafaritra hoe mety ho lava mety ho fohy satria io koa arakaraka ny toe-batan'ilay olona mafana mamaritra an'izay. Dia tiako tenena zany hoe tokony mety foana na lava na fohy arakaraka ny safidian'ilay olona. Anisan'ny betsaka ihany koa amin'izao faraparan'ny taona izao ireo olona no mikasa ny karakara ny vodiondry na ny fampiakaram-bady ihany koa ka tonga manantona ireo mpahay zaitra. Raha ho an'ny benina fotsiny ohatra dia efa miisa 80 izy ireo no tonga teo aminy ankoatra ireo izay anjaitra akanjo fotsiny ho amin'ny fety. Rehefa fotoanan'ny fety tahaka izao ihany koa dia miakatra ny vidin'ny lamba raha nambaran'ny benina hatrany eny fa na ireo kojakoja madinika fampiasa amin'ny zaitra aza.